Rehefa fotoana ohatran'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra, fizarana fiainana. Tiaka tena anomana ny fontsika, mampanahintsika hoe Jesosy androany indray tena tsy miala eto raha tsy mandray ny anjarako. Ninona mety endrikendrika fanoherana rehetra ao anatin'ny saiko na anatin'ny foko indraindray raha somary manindronindrona ny teny manko izy pasitera izay tsy figo mampatory. Rehefa ilay tsy dia mahita tory iny ianao dia miantso ny ankizy na ohatrany dia mba bangobangona ny volo dia eo ianao sady kitikitihana eo na hoe tsy mizaha ao izany fa mba kitikitihana dia mahita tory ianao. Fa ny ten'Andriamanitra indray tsy ohatr'izay fa vao maika ianao tena tsy mahita tory mihitsy. Dia hozy izy Jaona izay hoe nohaniko ilay izy dia mamy be. Fa rehefa tafiditra tato anatin'ny kiboko ilay izy mangidy be. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra izany tena rehefa ilay mahazo an'izay ilay hotainenao raha miditra hotainenao raha mivoaka izay kosa aloha dia tena mamy izy izay hoe tena wow. Tena tahinanao raha miditra, tahinanao raha mivoaka. Fa raha vao misy an'ilay hoe manetretena izay na ilay anina dia iny ilay hoe mangidy nefany ao anatin'izay hozy izy ny pasteur Franck teo hoe ataovy tafiditra ao anatinao fotsiny ilay izy na asiana mofo dipaina na asiana akondro na asiana inona ilay nivakinina fa izao ny tanjona dia izao tsy maintsy tafiditra ao anatinao ilay izy. Zay mihitsy izany ilay afatra tiako zaraina androany hoe tokantrano mandroso. Isan'andro ianao dia mila mahita an'izay hoe izay fandrosoana izay hoe inona izao no nandroso teo amin'ny fiainako. Mety hoe mbola tsy manambady ianao, mety hoe efa manambady ianao, mety hoe ohatran'izany fa isan'andro izany tsika dia mila mandroso foana miaraka amin'Andriamanitra. Raisina amin'ny Baiboly ao amin'ny Exodosy 7:30 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Mosesy mba hampahitao ny voninahitra ao fa hoy kosa Jehovah izao ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehovah eo anatrehanao fa hiantra izay entrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Ary io koa izy tsy mahazo mahita nitavaka ianao fa tsy misy olona mahitaka ho velona. Dia hoy Jehovah indro misy fitoerana eto anilako dia hijanona eo ambonin'ny aram-bato ianao. Ko raha mandalo ny voninahitra dia ataoko eo antsefaky ny aram-bato ianao ka hosaronako ny tanako ianao mandra-pandaloko. Dia hanaisotra ny tanako ka hahita ny voako ianao fa ny tavako tsy ho hita. Amen. Raha ny zavatra nilalova amin'ny Mosesy efa nandeha tao amin'ilay roime mirehatra tokony efa ampy kosa ampy izay hoe zaka efa tena naheno voix audible. Efa naheno an'izao, efa naheno an'ity, efa naheno an'ity ka tsy tokony mangetaeta an'izany mahita izany intsony fa zara niona taminy tao amin'ilay roimem tonga dia nampanaovy mission enjana be ka za tsy hitady zavatra hafa izany intsony aloha fa sao dia miampy eo indray ny mission. Fa izao arakaraka ny nionany tamin'Andriamanitra dia tsy te halala an'ilay mission izy fa te hiona mihoatra foana, te handroso mihoatra foana, te hahita tamin'iny izy nahita roime mirehatra. Dia eto indray izy mbola tsy afa-po ihany. Efa maheno ny feo an'Andriamanitra fa mbola tena te hampahitao voninahitra ao indray ahoana indray ny ataoko mba hahitako an'izao, ahoana ny ataoko mba hahitako an'izao. Efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra nefa izy fa mbola mangetaeta ihany androso halala an'Andriamanitra ihany. Misy karazan-javatra tian'Andriamanitra ho hitantsika fa tokony mandalina sy miditra lalina bebe kokoa tsika miaraka amin'Andriamanitra. Tsika izany tsy tokony hijanona eo amin'ilay toerana efa misy antsika io hoe zange efa zay latsinainy sy talata mamonjy lahapiny indray afaka tsy afaka zoma sabotsy ino moa izany mety afaka tsy tokony hijanona amin'izany tsika fa tokony angetaeta foana hoe Jesosy aiza ny atako anao lalina, ahoana ny androsoko, ahoana ny satria teto jereo fa raha namaky raha nanaraka tsara an'ilay teny teo tsika tena hoe tsy haiko nareo fa ohatrany hoe mahita anao sy ny zanako miresaka izany ianao. Ohatrany hoe ianao tsy mahazo miampita rery fa zahako mitantana anao dia tapenako an'ity ianao fa ohatrany hoe tontolo hafa mihitsy indray nitondran'Andriamanitra Mosesy satria nangetaeta izy. Ka teny amintsika hoe ao an-tokantrano nge misy zavatra tian'Andriamanitra ho hitanao
fa ianao tsy mety miditra any amin'ilay tena lalina hoe inona moa ny tena poindrasan'Andriamanitra amiko. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 dia ny 7:30 asan'ny apôstôly toko 9 ny 7:30 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe dia nasainy nijanona ny kalesy ary izy roalahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano dia natao mibatisy izy ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roalahy dia nety mifanahin'ny tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa ntsony fa nandeha tamina lehany izy sady mifaly. Misy ohatrany hoe tonga dia eo dia tsy hita tapoka izany izay mihitsy ilay izy ohatrany hoe teo zao Filipo dia tonga dia hoe vita mibatisa siana dia tonga dia miara-miresaka eo dia ohatra hoe manjavona izany fa tsy mbola lasa tany an-danitra aloha fa tonga dia niova toerana fotsiny. Azonareo ilay izy ity Filipo ity rehefa nandinika fiarahany tamin'ny tompo alina fa maninona moa ity nahazo an'izay satria ozy izy hoe asehoanay ny ray aloha. Tanareo ilay izy mety hoe anona ilay izy mety hoe naditra izy hoe efa hitanay ianao fa mpisehoanay koa ny ray dia tanareo ohatra te hitany ray aiza koa nisy an'izany te hitany ray izany te hiditra lalina ny dikan'izany dia jereo fa nisitraka zavatra hafa ndray koa izy hoe tonga dia teoneo dia tsy hita tapoka izany. Petera tsy izy an'izay fa Filipo nisy an'izay dia rehefa nandinika ianao fa manino Filipo misy an'izay ny antony satria manino te hiditra lalina foana izy te hafantatra zavatra lalina te handroso lalina miaraka amin'Andriamanitra. Filipo nangataka fahitana ny ray asehoanay ny ray dia fantatra mety hoe naditra ho izy tsy haiko fa izay ny tao anatiny aloha te hahitany ray fotsiny izy aloha dia izay ka zao te hahita ny fisehoan'ny ray izy dia nasehon'Andriamanitra tamin'ny mihitsiny hoe mbola misy ka misy zavatra hafa mihitsiny tena tsy hain'olombelona pahitana anao fa afaka pahitako anao ilay izy fa alefa soara fa mila anahy ianao dia mandroso lalina dia entiko any ianao. Izany hoe misy dingana foana izany tian'Andriamanitra hisehoana eo amin'ny fiainantsika fa atsika tsy mety tafiditra lalina mihitsiny ka mila tsika tena mangetaeta miditra any faran'ny atiny any amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra aza mijanonao mpinotsotra fotsiny. Raha efa mpendraikitra ianao midira lalina foana aiza moa zao ny tany aiza zao ny tokony ahitan'ny tompo anahy. Ndoka antsika hijery ny tantaran'ny Petera indray mbola le miditra lalina ihany aloha dia azavaiko ilay izy amin'ny farany. Lioka toko 5 dia ny 9:4 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'ny tompo ary rehefa nitsaratra ny teny Jesosy dia ozy tamin'ny Simona mandrosoa any amin'ny lalina dia alatsaony aratinao azahoanao azan-drano. Teto indray efa niasany efa olona miresaka amin'ny olona pro eto tany Andriamanitra Jesosy izany dia namaly mihitsy moa Petera hoe izany ke efa hatramin'ny alina ny teo tena efa nampiasa ny fahaizako rehetrarehetra hampandeha an'ity tantara ity fa ozy Jesosy hoe midira amin'ny lalina fotsiny ianao ndana aza eto amin'ny sisiny eto fa any amin'ny lalina dia tritra ny aratony. Jereo tsara fa ao anatin'ny lalina no ahitana zava-tsoa. Mampiasa ny fahaizana izy amin'ny fahalalana maha-professionnel azy mba hampanjono azy izay mihitsy moa nolazainy eo aloha ao fa ny antoka mitondra vokatra na professionnel ianao na tsotsotra ianao na inona ianao dia ny antoka mitondra vokatra dia ny fiainona ny tenin'Andriamanitra mba handrosoana ny anatin'ny lalina izay ihany tsisy ankoatr'izay. Mety efa niezaka ianao nandamina ny tao an-trano ohatra indray misy problème be izay ao atokantrano ohatra tsy mety miravina mihitsiny dia ianao miezaka hoe andeha ataoko an'izao mody anao kasipo fohy kely rehefa tonga ramosena mody iny mety misy manao slip fotsiny ary eny an-dalana fa tsy any le izy fa midira milalina fotsiny dia dia mipetraha tena teneny Jesosy hoe tena ahoana aiza ny positionko ahoana ny tokony ataoko. Raha vehivavy ianao tena mba mianara mangina raha lehilahy ianao tena mety hoe tena efa indraindray tena tsy mahita fitsarana ohatrany hoe tena ahoana izany misy zavatra indraindray ohatrany tsy mety tritra mihitsy le arato inona le arato tritra le tena tsy ombotra fa soavany fa ny olona vao mandrosany amin'ny lalina tonga dia tritra daholo ny arato fa zao misy zavatra indrasan'Andriamanitra amintsika indraindray tsika mitady hoe zao ny ataoko dia ataoko an'ity dia ataoko an'ity efa betsaka izay zavatra nataoko sy nataontsika izay fa zao andeontsika hiditra amin'ny lalina amin'izay. Jesosy
aiza moa zany zao inona mbola tsy vitako manoloana amin'ny fanaovako ny asanao tena mba olona madio fo tsara ve za ao atokantrano za ve tena mendrika mihitsy zany atao hoe reny zany azo antsona reny sa tokony izany tokony tena iantsonana ato an-trano ato aloha mila ianao mandinika an'izany zavatra zany fa tsy hoe aiza koa nisy reny angalatra na zany angala-bola tsisy an'izany fa reny zany tena hoe miany akona zany tena hoe mipetraka tsara eo amin'ny toerana tokony isy azy izay nivolaza amin'ny baiboly ny any anaty lalina zany reny zany zao nyresahako dia ozy izy hoe nareo vehivavy ozy izy maneke vadinareo ka hito nge misotro tao ke za kosa ve dia mahana tao ka nisy fampianaran'ny pastera mihitsy teto dia anao tianambady olona tsy mivavaka any mety hoe masika le izy fa zao sioga tsy zaka amin'ny fiantsonany reny ozy izy paster niarany eny dolo tsika efa tsy zarerina eno an'izany hatramin'izay mipetraka fao zay fanontaniana izay hoe za kosa atraiza pastera ny tokony anginako midira lalina ao anaty any amin'ny mandoalika ny anaty vavaka zany ianao vao mahita fitsarana fa tsy zay le tenena amin'ny tanora tonga eto hoe rehefa mbola tsy an'olona izy ambypetra ka izany islamy paster zany anova karatsinonako tsy manova azy zany ianao tsisy olona manova olona zany Andriamanitra ihany manova olona na ianao ary tsy ianao no nanovanao Jesosy no nanovanao amen fa zao aza zay moa le fiteniny zay moa ndrendreny mananonareo aminao hoe aza mitetateta akaringe ohatra zao betsaka ny zanak'Andriamanitra be dia beko maninona raha mba aniny mba mametraka fanontaninany amin'ny tompo hoe ampifanenao amiko le tena izy fa tsy andeho any amin'ny alasy ny tariny any ianao vomafy any ianao vao hoe nani ka zao za kristianina navitra andreo fianakaviandreo ohatray zao raha mbola tsy tena latsaka lavitra ianao hafa rehefa eo amin'ny toerana raha efa tena tafiditra ianao efa vita mariazy jereo tsara ao anaty baiboly fa tsisy hoe ka rehefa nanambady tsipina izy dia mahazo misaraka tsia fa iny mitondra sioga tsy zaka ny fiantsoana azy dia ny fivavahanao sy fitondrantenanao tsara ao tokantrano iny ozy izy pastera mihitsy tena tadidiko mihitsy hoe eo ampandrarahana an'le toaka mahazo mandraraka an'le toka tsara mihitsy ianao zany fa zao marary ianao manao an'izanyko zay ny teneko hoe aza mitandrema tsara eo amin'ny fiainana ho an'ny tanora mitandrema tsara tena mivavaha amin'Andriamanitra fa tsy sangisangy zany tokantrano zany tena mivavaha amin'ny tompo hoe Jesosy iza ny olona tena afaka hiaraka amiko hitsenanao eny amin'ny raolanitra dia ao anatin'izay zavatra izay atoron'Andriamanitra mivoana kely mola izy fa verina atao amin'ny lioka toko 5 tsika ao anatin'ny lalina ozy izy ateo ny ahitana ny zavatsoa rehefa miditra ao anatin'ny lalina ianao miaraka amin'Andriamanitra dia hoentiny mandehandeha anao lasa matazana ny tavany lasa mahita zavatra hafa zany ry Filipo zany lasa manjavona nefa mbola tsy fotoana amin'ny fanjavonana zany fa efa manjavona dia meloa dia efa miaina sady ny fiainana ho avy zany efa hoe miaina n'le fiainana ho avy dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny ety tany ozy izy maninona tahaka ny any an-danitra ka raha te ho hitanao zany anana an'izany fiainana spesialy zany dia zao manombo tena miditra lalina Jesosy aiza ho aiza moa zany zao tena zany ke mbola tsy dia tena mahay mamela heloko zany fa za raha vao le anina dia za tsy maintsy manitsy kely foana aloha ampahafantariko kely analo dia iny moa le efa tenen'ny pastera foana hoe ampahafantaro an'i Jesosy fa tsy ampahafantaro anao dia ohatran'izay ohatrany hoe mila ianao zany tena ohatrany hoe mba mijery ianao amin'izay zao zany nisy olona izay nampiresiko maly hoe zao raha mijery ny ara-nofo dia vitan'ny olona mihitsy afiry zao taraiky ny sakafo mila misakafo tsisy olona zany mihitsy tena hoe amin'ny efatra isakafo ataondry sahady ve fa amin'ny fiteny raha sendra taraiky amin'ny efatra raha sakafo dia zao ve tsika vao misakafo aika efa satria fiainana ara-nofo dia rehefa manao ho anay vehivavy moa zany dia tsisy olona mihitsy hoe anositra elenaire le ohatran'ny crayon kely atao amin'ny aniny reny aloha manao an'izay ndrendray dia tsy hoe tsy jery fitaratra ireo fa tonga dia miakatra taty dia ry miakatra taty tsy hanao mihitsy ara vao tsisy fitaratra ao fa tsy maintsy na mijery fitaratra ireo misy teknika mihitsy tena karakaraina tsara le izy fa sao dia mivilana makary na mivilana makary
vitanao mihitsy manao an'izay fa nijeren'izay ilaina era-panahy zay hoe atraiza zatraiza moa fomba fijerinao atraiza zatraiza ny fomba fieritreretan'ny sainao tsy vitanao mihitsy mijery izay fitaratra izay ianao nefa mila miditra lalina ny fiainam-panahinao hoe Jesosy eo ohatrany ahoana mba fomba fijeriko an'ity vadiko ity io mbola tsy voaka ny velany aloha tsika fa ao an-trano ihany nendray eo ampijerena dia tombatombananao raha tsy saina ty tena io ty vola io dia zay karazan-javatra dia tombatombananao daholo mila mijery fitaratra tsara ianao aloha fa sao dia efa mivoaka ty le elenaira zay vao hoe mezan'ny olona manko ka io koa misy koa le miara-panahy dia inona le miara-panahy le namanao any am-piasana le namanao any am-piana re mba mivavaka nefany jerevo ange iny le me iny le olona me iny itsika zany tokony fitaovana tsara iasàn'Andriamanitra tsy voatery hoe toriteny ianao raha mbola tsy anina manginafa tsy maninona fa zao le toetranao ivelany iny mampirisika ny ankizy ao an-trano ianao zao raha manana zanakavavy ohatranahy dia zao mijery anahy foana ry zareo mijery anahy foana izy isan'andro hoe dada ny teny zavatra ohatr'izao dia inona nataony neny dia rehefa ho avy ny fotoana zao anambady izy dia ohatr'izay koa nataony hoe zao mihitsy fanaovany neny azy zany hoe ianao zany tsy hoe velona ho anao tsony ianao rehefa reny ozy izy teo verina amin'le hoe reny fa misy zavatra be dia be miandry ianao hoe way ahoana zany reto zazy reto fa tsy ao an-trano ianao dia tanampirety ty sigary ty tratranao foka sigary ary anelany am'izay dia tena zaza maditra misy izy ampianatra lahy foka sigary dia tezitra be zao ianao raha teneniny ela fa io sigary ny teneniko fa amin'ny zavatra rehetrarehetra ampianary mijoroa mba ho filasan tsara mandehandeha eo amin'ny manodidina anao mijoroa tsara ianao fa rehefa tena mijoro tsara ianao dia ho hitanao zany hoe fanahy voavonjy be dia be zany amen i Petera teto laza ihany aloha izy ary tiako be mihitsy izy nilaza an'izay satria le hoe raha maolona ozy efa tena nanao izay ho afako mba hameno an'ity sambo ity fa zao noho ny amin'ny teninao dia arotsako ihany le izy zany noho ny amin'ny teninao za tsy te hiditra lalina za nge tsy te mela heloko indraindray indraindray zany zavatra zany eo amin'ny fiainantsika indraindray anao tena tsy te raba olona kory ary indraindray anao tena sorenana ny ataony vadinao na ny zava-misy ao an-trano na ny zavatra rehetrarehetra fa zao noho ny amin'ny teninao dia androso lalina inona le nandroso lalina dia amela foana ity foana na dia tsy tiana ary matoa mbola matsapa tsy tia mbola tokony hizara fitiavana bebe kokoa zany tena zany ny atao hoe miditra lalina tena ataoko le izy mba amin'izay mba misy tritra ny ratom-panahiko misy tritra ny ratonara-nofoko amen fa indraindray tsika tia tena ao atokantrano ao miandry tiavina daholy miandry daholy hoe ahoana ihany ary za ty dia indraindray raha vao mba mananina kely raha mise ohatra mba mampahita fitiany ankizy mipanampy ohatra na ny taiza ohatra ary ianao rehefa reny dia mahay mividy video nefa ny za zao tany an-tsena mba niteny anao hoe vidanao an'ity dia tsy nety mividy ianao hitanareo le izy misy zavatra zany zay le hoe fitiavan-tena ozy izy ahako ianao raha tokony hisaotra an'Andriamanitra hoe misaotra Jesosy fa mba mahay mizara mivadiko amen ka ao atokantrano aza variana amin'ny fampiandro tiavina ho ajaina ho rarahiana mihoatra ho karakaraina mihoatra fa rehefa misy zavatra tsy ampy eo aminao dia ndana mitady an'izay dia ataovy aloha izay dia hitanao tsara ny tombony rehefa avy eo dia mpivady tokony mampitovy ny vision androso lalina ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha mpivady efa samy ao amin'ny Jesosy zao ny resahako dia tokony hoe ahoana ny atafiditra antsika senao any amin'izany lalina zany ianao amin'ity tia manaika zanaka manaja tsy maintsy tafiditra izay tokantrano izay fa tsy hoe mampalahelo be raha hoe tokantrano efa samy mihaino tenin'Andriamanitra izay mahatonga le hoe raha misy olona ho atao mariazy dia mila mihaino fampianarana aloha
fa tsy hoe tonga de hoe zay atao malazy fa tonga de tia miperatra de te pastera fa ianao moa zany tsisy fiangonana de ohatr'izao fa mihaino teny aloha mihaino fampianarana aloha hoe mialohan'ny dirako amin'ity de aloha aloha mijery tsara fa sao de rehefa mandinika aloha vao mipataloha izy ny ankizy zay fa sao de ny ariana ny lasa aloha mampimebeke zany aty fanidinana azy nefa da aty aloha fanidinana azy ataonao any ariana ohatrany zipo indray zipo vehivavy ny any ariana de tena zany hoe mila mianatra tsika petraka tsara hoe hiditra ao anatin'izany tokantrano zany tonga ianao de manamboatra ny fonao de zao hoe za zany mila manaiky fa tsy hoe anambady hiteraka zaza tonga de zay mamaiky anao zay zany mamaiky ihany ohatra tsy maninona raha zay fa ny tena tokony mamaiky voalohany de zao hoe ahoana jesosy ameo fahendrena anekeko an'izany tena hoe zatra amin'izay tao an-trano ndraindray rehefa anina de tonga de midongo tsy mihinam-bary any tokantrano tsy mahazo manao an'izay tsony satria mandroso lalina amin'izay ka nafaly ianao raha tsy faly de tsy maintsy présente eo ianao hoe isakafo zarangatsina tsy mahazo manao an'izay fa tsy maintsy miaraka eo zay ny atao hoe eo ampisakafoana rehefa eo jesosy de tokony hita eo daholo ny fianakaviana ray manontolo raha tsy hoe miasa mafy anga ianao fa raha mifatezerana le izy de tsy mety amen mila haitsika zany zavatra zany fa tsy hoe maikamaika hitsiny izy ny kotena de ry arak'izay de hivady de nio tsara aloha sao tsy vitanao le izy de ajanony de zao amen ohatr'izany koa ny lehilahy de zao de efa mieritreritra hoe ty zany matoa mampakatrano ty vehivavy ty de tiako ty mandra-pahatonga an' Jesosy Kristy avy anazareta fa tsy hoe rehefa tamin'izy niaraka tamiko de kelikely avy eo izy rehefa niteraka de ngedangeda za zany tsy tian'io tsony tsy tonga de zao anao de fa mieritrereta ohatranay zaoko hoe kelikely ianao aloha taloha de rehefa miteraka ianao na rehefa avy eo anao tsy haiko hoe nierininana avy eo anao tsy fantatro zany to fa ngeza fotsiny ala aloha de zay de io zany tsisy zany ka ianao rehefa le ohatran'izao de zay ianao tamin'inonao nytiako fa le zao de zao de fa mandinidiny tsara de fa alaivo sary tsy any ty zany zao kelikely ohatr'izao de lasa ngeza be na ty ngezangeza de mety hoe mety rehefa hitaizy izy na de mety ena indray mety ohatr'izay ngely izy efa tsy hoe voatery hoe ngeza foana de zany zany mila eritreretinao ao anatin'ny olona hiditra ao anatin'izany tokantrano zany de amin'izay fotoan'izay tsy sarotra ao anao tsony zany hoe miditra any anaty lalina zany rehefa tafiditra ao amen ozy izy za hoe rehefa samy mandroso lalina mpivady mifampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ny ankonana de jereo fa tritra foana ny arato zany hoe tsy zaka zany tritra le arato de tsy maintsy mitobaka le izy de tsy maintsy mizara ianao satria zaraina le fifaliana zaraina le fitiavana de betsaka ny tokantrano be de be te hiresaka aminao satria hita hoe any aminao le misy an'le tritra le mitobaka be amen satria maninona nanaiky ianao nandroso lalina niditra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra resaka momba ny Estera pasteur Franck teo Estera saika tsy nety andeha koa izy ho any amin'ny mpanjaka satria natao ohatry ny ho faty izy ko ohatran'ny tsikasy anao ihany hoe efa misy lalàna efa fantatra hoe raha vao miditra any ianao de tapaka ny lohanao raha ahoana moa nahitanao raha sendra variana ohatra ny mpanjaka de tsy tazany tapaka ianao ny lohanao efa tapaka ohatra be de be mety fanontaniana mipetraka atao anatin'ny Estera hoe karaha variana tapaka izy tsy mahita anahy karaha zao tapaka karaha zao fa zao rehefa nisy tenin'Andriamanitra nandeha hoe mandehana fotsiny ianao de zay de tsy maintsy nandroso tany anatin'ny lalina izy de jereo tsara fa le fandrosoany Estera navita nanavitra fireneny raha zay zany izy tsy nandroso teo de tsy nahita zavatra hafa nijanona ho vadiny mpanjaka fotsiny fa rehefa nandroso izy de nijanona ho mpanavitra ny tombo indray rehefa nandroso lalina de ny tombo mpanavitra fireneny zany hoe nisy galona ny tombo zany ka ianao raha mijanona amin'izao fotsiny de tsy mandroso zany mihitsy ianao fa ianao mila mandroso tsara ny fitadiavanao an' Jesosy hoe tena jereo ry Estera nanao ny ainy tsy ho zavatra ka aza vela kasarotiny devoly ianao aza vela olona tsy azo lamina zany fa amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra tovy tena olona tsotra ianao ny olon-tsotra nge tsy tenenina amin'izao fotsiny hoe izy aloha tena tsotra kely any amin'ny toetra ny tena hitanana io izy tsy de be teny misy olona tena tsy miteny zara raha miteny ao anatin'ny ray andro fa raha tsy saina be mihitsy tsy zany ny hitanan'ny olona hoe tsotra
fa ianao ny ahitana ny olona hoe tsotra mila olona azo alamina ianao tsy hoe zay zavatra mandalo loatra rehetra dia tezitra foana ianao zay zavatra mandalo tsy azo alamina mihitsiny tsy miditra lalina zany fa ny olona miditra lalina manaiky foana izy na amin'izay takatry ny sainy na amin'ny tsy takatry ny sainy zany ngena formena antsika hoe directive dia gaga ianao hoe rehefa any amin'ny croisade ho an're vaovao mamonjy croisade reny zay nga tsy manam-bola hinanana ry tsy any amin'ilay hinanana na tsy hinanana ilay izy any an-trano ianao afaka manao manomby ray fa rehefa ary ianao miofana ianao iny ijerevan'Andriamanitra ny toetranao iny fa tsy hoe za zay tiako any io za koa rehefa tiako za koa ne mahay mamoaka ny tale rehefa ohatra zao avoainy talentanao hitondraoko kalety zay alors antsika mba himelo fa tsy le ty fa hitanareo be dia be ny olona tena zavatra kely tsisy dikany nefa tena amin'iny nefa ny andrasan'Andriamanitra anazy rehefa miaraka amin'ny mpiara-manompy be dia be ohatra reny nge eo no ahitanao ny toetran'ny olona hoe way dia tsy hoe ahitanao ny toetran'ny olona hiadivanao amin'ilay olona fotsy ianao ary tena za mihitsy ty ary tena ay ve ohatran'izao hoe fa any an-trano ianao na ny ao an-trano ndraindray tsy samy teny aminao tsony aloha fa any ianao mahita an'ilay ataon'olona anao reny dia ozy izy ianao tena za mihitsy mpanao ohatran'io za raha vao kelikely ny lokako dia ohatrany tena tonga dia tatsinany zany any amin'ny croisade daholo na ahitana an'izany rehetrarehetra zany misakisana zareo ifandrina za 2 mètres fandrina hoe ny amoa zany nampitombona 2 mètres ilay fandrina koa hoe satria za lasa ngeza dia voateniko ilay izy fa tsy maninona dia any an-trano ianao mety 2 mètres fandrinanao tena valapatra be mihitsy anao tananao mahazo toerana ny tongotrao mahazo toerana ny volonao mahazo toerana fa rehefa any amin'ny croisade ianao tena indraindray fefaniarany azonao hoe tena eo dia iny ianao dia tonga dia tena tsy mety aminay mety aminao io matoa ianao zay amen ka izao tena tsy hoe nampianatra momba ny fampona androany fa tena misy idirany daholy hoe tena maneke manaova mora lamina fa ao anatin'izay zavatra zareo ngery mosesy tsy moramora nge zany hoe hiverina any amin'ny tany efa nielanao zany ary ianao efa mivonona tany ianao fa tsy hoe vonona fa tsy maty zany fa tena hoe ndana indray verina any fa nga tsisy toerana hafa nga tsy be da be nefa ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra fa i mosesy mihitsy ny zan'Andriamanitra toetra anaiky ana sa tsy anaiky dia jereo fa raha vao tsy manaiky an'Andriamanitra jereo daholo nizan'izy ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe ireo ka misy zavatra napetraka Andriamanitra dia tsy manaraka dia jereo foana mahazo anazy dia azay mahatonga Baiboly miteny hoe tsy ilaiko ny sabora matavo izy fa fakatoavana ny ilaina amen ka manomboka androany ao atokantrano ao mety ianao ny rôlinao fa zao atao makato foana ianao atao misy zavatra katoavinao foana misy fotoana ianao tsy te anaiky zany nge efa niainana zany tsika tena tsy te misy zavatra tsy tianao ekeny zany hoe non kosa aloha tena efa traty mihitsy fa efa tena mihoatra traty fa tsy eto moa fitenitsika efa tena tsy mety tsony tsy mety fa ny ianao ndraindray efa tena traty efa tsy mety tsony fa zao za tsy maintsy hiditra lalina Jesosy za ndray ve ny angina any le miditra lalina aloha fa zao dia inona hiditra lalina izy zany le mandefitra na dia amin'ny tsirariny ara ozy izy ny any amin'ny petera voaloha zay na any amin'ny tsirariny ary mba azahoana ny fakasitrahan'Andriamanitra ka za tsy mahazaka teny zay miteroviana zany ianao ny azaka teny any ara vao le teniteny ohatrao dia tsy zakako tena mila mianatra an'izany ianao zany ny atao hoe miditra lalina misy fotoana ny ara teneny eo mason'olona za tena zamy mihitsy za tena tsy tia teneny eo mason'olona mihitsy fa rehefa tena tonga ny olona milina ianao ny alaina baraka hainao tsara zay tsy tia teneny eo mason'olona ary tena any amin'le tena le hoe mandaka vilany any mba mifandrina tena zao ay le ty teny efa tsy tory teny tsony kosa zany fa zao tsy za ianao tsy afaka hiteny amin'Andriamanitra hoe le fisedrana ohatr'izao no tena mety amiko fa ndraindray eo amin'iny zavatra lalovanao iny ny tena mety aminao amen raha ianao nge mahay mitantara
taran'ny olona hafa tena angambany anao tena miteny hoe aleoko ny anahy ka zao aendry loatra Andriamanitra fa tsy hoe tsika indray ny ametraka hoe ny anahy rehefa le visadrano ohatrao iny mihitsy ny anahy tena maninona raha mba le ohatrao fa rehefa le hitondrany le lahy zao tontolo zao moa zany fa tsy hoe atsika entiny miaraka matory aminareo ao le vehivavy zay tena mandray an'izany olan'olona zany hoentina miditra ao anatin'ny trano dia miara-matory eo raha tsy mazaka moa anao dia mandeha ianao nefa ny ianao mivavaka ho aiza ianao be dia be ny zavatra mandalo amin'ny fiainan'izao tontolo zao fa zao ny antsika eo amin'le maneke eo dia iny ianao dia efa milaza fa tsy zakanao zao tontolo zao fa vao miaino tantaran'olona ray fotsiny anao tonga dia marary lohanao misy fotoana misy olona miantso anao misy an'izao misy an'izao andraso atsoko paster ianao mihitsy le tiako resa ohatrany tsy zakany lohako le izy ozy hoe fa sao de biby ary olona miaraka aminao io misy fotoana misy zavatra ohatran'izany lalovan'ny olona amen fa mila ianao mandroso lalina mandroso lalina misy fotoana ianao tsy te hamela heloka fa rehefa mandroso lalina sy mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao dia mihazakazaka ianao mamela ao amin'ny Samuela voalohany toko faharoa Samuela voalohany toko faharoa mbo jerentsika nge Samuela voalohany toko faharoa Samuela voaloha toko faharoa ny andinin'ny faraka ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary Elikana nakany an-tranon'ny tany Rama fa ny zaza kosa nanao fampivavahana tamin'i Jehova teo anatrehan'ny elim-pisorona zay fotsiny Elikana rainy Samuel sy Iana ny ombi-pory zareo samy nanatitra ny zanany hanao an'le fanompona zay io tantara io fa lava be le izy raha hoe ovakitsika akonana miray saina miditra any amin'ny manao zay tian'Andriamanitra dia jereo tsara ny nefa rany Samuel fa tsy ratsy fehefara izy fa vitan'le akonana no nitondra n'le zanany teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra mifanohana izy mivady nanatanteraka n'izay zavatra rehetrarehetra natao fa tsy hoe ndray ery aza manao an'izao aza manao dia eo raha vao resaka momba an'Andriamanitra miazaka zahaingana amin'ny fanolontsaina mpivady amen teto kagabe hoe tsy etretra ny ana rerika ilay izy fa mivadiny koa Elikana mihitsy nanatitra ny Samuel tany amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe ty satria izay le voady zavatra roa ny tiako azavaina ny ray dia hoe akonana miray saina raha vao sitrapon'Andriamanitra dia tsisy mitsivalan'izany eo fa tonga dia miara-mizotra makany daholy faharoa tsy maintsy tanterahana amin'ny voady be dia be nge mivoady rehefa andehanao mariazy ny olona dia mivoadivoady eo izy eo mason'ny fiangonana eo mason'Andriamanitra eo mason'ny vavolombelona atao daholy ty voady ty fa zao tsy miala ray volana akory herinandro dia fa tsisy iza voady mipetraka izany tsony fa tonga dia zay lalanao ny lalako ny lalany ny lalanao avereno le voady mangidy be zany hoe zanakao tsy nananao zany ny aterinao any amin'ny andehanao asa fanompona ary rahantsika malala fa tena raha tsy saina be le zanaka le mpanompon'Andriamanitra tsy nahalala an'Andriamanitra ozy izy ny baiboly ary tena raha dinihana tena hoe nijaly tena fa zao tsy any amin'le zavatra hitanao maso le izy ka rehefa manome an'ity dia izay vao manao an'ity fa inona ny fanarahana tamin'Andriamanitra raha taminy ianao mivady tamin'ny vadinao inona ny fanarahana teo ny sasany arany na boka na clé maina na inona tsisy an'izay moa zany tsisy ho boka sy clé maina zany fa mba hitenenana an'izay zany tena hoe nahoana zany dia malalako foana ianao dia tiako foana ianao na ny fotsy raha volonao tiako foana ianao amen na inona niditra na ohatrinona matsika androany tiako foana ianao fa tsy rehefa nidinidina ny chifra zato reny amin'ny salon maty any ianao tiako tenenina amin'izany hoe raha maneno ny trompetra ho aiza ianao aiza ny toerana tian'Andriamanitra ny tananao eny akaiky mivadinao
tezitra ianao fa tsy niakatra ny fandehany dia hifindrany am'salova e dia hiteny aminao tena midirany amin'ny lalina fa rehefa miditra any amin'ny lalina ianao dia atoron'Andriamanitra anao daholo zany rehetrarehetra zany hoe reto kay mbola misy adidy tsy vitako tsy le adidy tianao atao iny foana akory ny hoe adidina tsy maintsy ataonao hoe mame sakafo mame goûté mame inona tsy haiko zay anampianao azy eo fa le tiako atongavana androany dia le tena sitrapon'Andriamanitra eo amin'ilay fotoana tsy te hamela ntsony fa mbola mamela ihany eo amin'ilay fotoana le tsy te ity ireny dia mbola mity ihany farany tena tonga ianao dia tonga saina amen tonga saina ianao matetika angeny olona le tapenany devolo masom-panahany dia tsy mahita ny toetrany dia eo izy dia izy foana rehefa manatona mpanompon'Andriamanitra misy problème na sala amin'izany ka le hita ny pastera zany le vadiko dia matetika moa dia izao ny fitenin'ny pastera hoe izao ndany ianao mody fa tsy vomakatỳ izy fa izy mihitsy mila amboarina fa ka izy tsy mety dia ohatra'ilay makany amin'ny dokotera ianao marary dia nieretin'ny vadinao tantarainao any dia tonga dia ny dokotera hoe ianao no didiko eto raha vao ohatra ka fa zao eto aty vadinao fa izy marary zany fa tsy ianao amen ka tsika zay le hiverina amin'ileo fitaratra jereo foana ny ara-panahy mijereva fitaratra ara-panahy isan'andro mba manaova mangala taratasy stylo tsy ny dépense ihany na ny vola mivoaka sy niditra ny angalana taratasy stylo fa mba mangala taratasy stylo dia soraty hoe inona zao mba namezanao voninahitra n'Andriamanitra androany amin'ny journée-anao ray manontolo inona ny nataonao ianao le meme iny tena tamin'ny fonao ve sa fetsarambelona ohatra raiso daholo reny zavatra reny rehefa amin'ny farany reny ianao le mandainga iny tena tratra ndray teto ny fona Jesosy eo soraty tao anatin'ny ray andro aloha ny tadidiko inefatra ny nandainga ohatra zay ny atao mijery fitaratra raha pitsy kosa tsy tratra tsony militsika manao an'izany amin'ny fiainam-panahintsika fa tsy rehefa tsy mijery fitaratra amin'ny fiainam-panahinao ianao na akanjo mandra raha entinao mivoaka ny velany dia lazainao fa mety tsara ny zavadrehetra dia ny olona efa mahita fa lasa daly ianao ohatr'izay mihitsy ange le ara-panahy efa mivoaka ny akanjo mandry mpiara-mivavaka efa mijery fotsiny ny ataonao na tôbila ny ihany efa efa tazamina fotsiny andrikaiko eo jereo nanaovany vady angity ka le izy efa mihoatra tsinona satria efa tsy efa any an-trano efa feno efa be deabe dia mivoaka ty velany le tritra zany io misy tritra foana fa zavatra fandray le tritra tonga dia fa tsisy tsy mahafantatra amin'ny fiainany zareo ohatrany satria mivoaka ty velany le izy ka teny aminao tena fotoana zao tsika nge manomana amin'ny fiavian'i Jesosy ny fiavian'i Jesosy tsy hoe hanamboatra trano an'ny tompontsika na hieritreritra amin'ny fiara hitondrana azy fa ny fiara hitondrana anao eritrereto midira lalina miaraka amin'Andriamanitra Jesosy eo raha zao ianao ny tonga zay ho aiza fa tsy hoe toa dia be lobe fotsiny hoe zay tsy maintsy miakatra hiakatra iza jereo tsara Estera efa teo amin'ny toerany tena hoe mba ranofo zany dia efa hoe efa tany le fitenitsika hoe efa tafa reny satria efa niala tary kosa dia efa mba niakatra ambony fa io zany amin'Andriamanitra mila miditra lalina foana fa tsisy zany hoe za efa tafa dia efa hoaka kosa zao za zao efa pastera zay kosa ne efa pastera mba tsy tokony atao an'izany intsony zay mihitsy ny mahatonga amin'ny pastera miteny hoe za tsy tiany io titre io fa ataova tsy hoe raha lahatsotra fotsiny raha zay mampety aminao fa ianao moa tsy mety amen fa misy fotoana andao hiditra lalina andeontsika mba handroso lalina amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra andao mba asiana valeur n'izany maha kristianina antsika izany mba asivy tombam-bidiny mba asivy valeurany hoe ianao ny zanak'Andriamanitra ianao ny kristianina dia manahoana ny zavatra rehetra jereo tsara ngefa rehefa tena mamaky teny raha mamaky baiboly ianao zay manimba ny tempolin'Andriamanitra dia hosom-bana zany hoe masarotiny an'Andriamanitra zany io vatanao io fa tsy hoe anao vavanao dia hoe ka tiako kosany hoe anaka zay tiako tenenina eo dia mety ao izy ny tena anao zay manimba ny tempoly marina fa anao le izy fa saintsaino ihany
hoe za zany ve zay tiako raisinao anatin'ny foko dia raisiko daholo tsy anange ty foko ty fa ty nge efa nameko an' Jesosy ary zay mahatonga ny olona verin-dalana indraindray satria zao androany izy miteny an' Jesosy hoe raisiko ianao ameko anao ny foko atolotra anao tanteraka fa rehefa avy eo kratsinonako nalainao indray le izy zany donc zany be dia be ny olona voavitaka ozy izy ny baiboly any aparany any miheviteny izy fa an' Jesosy nefa non tsy an' Jesosy satria ateriny le fony dia alainy dia tamin'ny fotoana tsy namerenana an'le izy ny tonga tapaka ny tompo dia ahoana dia zay le mahatonga na miteny hoe ianao miova tsy ho an'olona tsony ndraindray manko tsika mieritreritra zany hoe angina noho ny amin'ny vadiko dia amin'izay izy milamina tsara tsy ho anazy tsony fa ho anao ianao miova dia ho anao fa ianao tsy afaka hibatany seza ny vadinao any an-danitra hoe na satria ianao tiako loatra dia tia dia eto akaiko foana tsika roa miaraka fampitatana zay ny anararotana deniny aty ambonin'ny tany fampitatana tsara rehefa atilo mba mifankatia tsara fa rehefa any io samy manana ny lalany amen ka te hiteny amintsika hoe tadio tsara fa misy olona mijery anao foana isan'andro Andriamanitra ny anarany Jesosy Kristy mahita ny any anatinao lalana izy ndraindray tsika ohatranao mody manao zavatra tsy hoe tena izy nefa kay tsy izy akory dia mieritreritra tsika hoe tsisy mahita iny paster ary any an-tranoko izy ary lasa ny atsoromandidy tamin'iny fa hitan'i Jesosy dia raha samy hitany ndao hitsofoka lalina zay olona rehetrarehetra ka nitsofoka lalina niaraka tamin'Andriamanitra dia jereo fa nahita voninahitr'Andriamanitra daholo tehaka ho an'ny ten'Andriamanitra tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra ndao tsika hitsangana hamadika an'izay famangin'Andriamanitra ao miteny izay ho vavaka isehoantsika eo anatren'Andriamanitra fa voaraintsika le teny amen isika rehefa avy mandray teny dia mila mireagira amin'ny alalan'ny vavaka zay ny pirofo fa nandrean'Andriamanitra ianao ny aino azy ianao ary tianao sy mety aminao le teny ny hamantarana an'izay dia lasa vavaka ao anatinao le teny inona ny lohateny androany mila mandroso lalina ava fontananao dia ankatao amin'Andriamanitra zany ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ndreto zay mampiasa ny fonay eto amin'ny fanatrehanao mandre ny fahamarinany afatra petraka hoe ny ambava-mpanomponao androany ho fanairana anay ao anatin'izao sekoly tokantrano hitahinao nisa tokantrano sy nisa mpiankonana zao fa ny sosiny tsara indrindra ho anay indrindra ny mandrakizay ny fahatsarany fahamaminy ny fiombonanay aminao dia miandry ao ambadiky ny firosonay lalina zany no entinay indray amin'ity tolakandro ity ho an'ny tokantrano rehetra izay manaraka ny fampianarana sy ny fandaharana mba ho atosika eo amin'ny alalan'ny teo-panamatanjaka ny safidy sy ny fanapa-kevitra isa-mpiankonana androso lalina ho voninahitra ianahanao rery ihany tsaroviny tsiraray avy zay tonga eto androany tsaroviny fahabangana ny ady ny fahasarotana mety misy fa nilaza ianao androany tompo fa amin'ny alalan'ny firosona lalina no amanginao sy karakarahanao anay misaola betsaka ny amin'ny teninao satria tena mampianatra anay ianao mampianatra anay ny fitiavanao mampatsiaro anay ny asaribidiny voady mampatsiaro anay ny asaribidiny vavaka sy ny fitondra tenanay ho an'ny mandrakizay ho an'ny androany ho an'ny taranakay so an'izay mitazana vavaka zay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mba hisy fanasitrahana atrany eo amin'ny fiaina tokantrano zay tonga eto fanatrehanao androany izy fananganany indray izy fanamboarana an'izay rava amin'ny anaran'i Jesosy isy fanasitrahana ny ratra satria manaiky izay iroso amin'ny lalina mankasitraka raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo amen mitehaka mafitsika ho an'i Jesosy maza ho toerina vetivety dia hanao fanatitsika ho fanajantsika an'Andriamanitra Alleluia mandraisa fepetra isan'andro isaka mandre teny amin'ny
fafana miaina n'le teny. Amen. Be dia be ny zavatra voaresaka teo a, raiso ny tandrifinao a dia ampiaro a ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Ny fampiarana ny sitrapon'Andriamanitra no hitondra fahasambarana eo amin'io fiainanao a androany a io. Amen. Programantsika zoma ariva etsy amin'ny trampokon'olona amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 raha azonao ataony manatrika an'izany fotoana izany dia tongava, ary ny sabotsy maraina fotoana mifandraisana amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 sasany eo ihany koa. Raha mbola azonao atao a dia tongava mitady an'Andriamanitra, tongava miaraka amin'ny etaeta, izany hoe mandroso lalina zany, tena atao fanamby a tsy miala intsony eo ambany masonao a ao anatin'ny fiarahanao sy fanarahanao an Jesosy. Amen. Zay teny voarainao a tonga dia ampiaro, zay teny renao a tonga dia ampiaro. Ny fiatrehantsika tokantrano a tsy ohatry ny fiatrehan'ny olona tsy manana an Jesosy sy tsy manana ny fampianarana mahakasika ny sitrapon'Andriamanitra. Misy sitrapon'Andriamanitra momba ny tokantrano a, ary ny fidiranao amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany a dia tonga anao a ho sambatra. Amen. Tena kaikinao a afaka ny ho sambatra ianao hoe a amin'ny alalan'ny fandrosoanao lalina hoe a manaiky ny sitrapon'Andriamanitra hoe. Amen. Mahita fiadanana amin'ny isa tokantrano aminaran'i Jesosy a, mahita fiadanana koa ho an'ny olona tsiraray avy aminaran'i Jesosy a. Amen. Ho an'izay mbola miandry ny anjarany a, tahiny Jesosy araka ny teny mama teo aza miditra amin'ny zioka tsy zaka, miandry tsara an'Andriamanitra fa manjary maika. Raha mandoalika ianao mangataka ho tonga fanambadiana, mekoaka ianao rehefa tonga ao a satria tena fantatra ao meloha fa mbola nidiranao, kanefa misy fanantenana ho an'izay efa tafiditra nefa tsy nahalala, satria ny fahafahanao mampiatra ny sitrapon'Andriamanitra dia hanampy ianao. Ho an'izay iroso a dia fantatra ao zay ny sitrapon'Andriamanitra miomana tsara. Ho an'izay efa ao a amboariny ao a vereno ny voady a tiavo ny bota. Alleloia, mahitsy be zany resaka zany e. Tena lizany hoe tena marina tokoa ny tokantrano kristianina, sy tokony hisy problema zavatra ohatr' izany hoe mba mianahy ianao io, tena ohatran'ny famaninana sena miaina izy ara-pahasalamana ohatra na zavatra izay, fa hoe aka ny bikanao mihitsy aranofo be ne zany, dia izay aranofo izay mihitsy nefa tsy makany an-danitra izay. Misolo tena ny club amin'ny bota manotonga eto a ilaza aminao fa aza fanao an'izany aminaran'i Jesosy, mahazaka izay a. Amen. Fa aza atao an'izany ny hafa. Hitanareo le karazam-piainana zany mahatonga miteny an'izany hoe tsy any le izy, tsy any amin'ny hoe tsara bika, tsara tare, tsara be ny famiyany, zanaky farao koa ne tsara be ny famiyany e. Tena tsy haiko hoe any amin'le critère ivelany mihitsy mahatonga an'Andriamanitra miprevenir dia ny aty am-piandohana hoe tsy izay ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ho an'izay efa tafiditra, mivavaka tsara ianao a, mifantoka tsara, mifototra tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa afaka hanangana Andriamanitra, afaka hanamboatra izy a. Mila maharitra kely kosa nefa ianao a, satria niditra zioka tsy zaka, fa azo atao le izy zany hoe sady mampiditra mamoaka zany hoe nao tafiditra ao a azo atao nefa mamoaka le izy, fa fantaro fa tsy mitovy ohatran'le niditra tamin'le zioka zaka. Donc zany tsy tokony hisy fitarainana zany, fa tonga dia fiankinana amin'Andriamanitra no atao betsaka. Inona ny sitrapon'Andriamanitra, ampiarina ny sitrapon'Andriamanitra, faly amin'izay misy a, faly amin'izay eo a, satria zany ny programan'Andriamanitra ho antsika. Tena kaikinao a hiveriny Jesosy hoe a, ary tena hiveriny izy hoe a, dia mila miomana tsara tsika hoe, mila miomana tsara ianao hoe a, fa za koa hiomana tsara hoe. Amen. Raha vao mitady ahazo vahana ny ara-nofo dia tsaroa fa misy mandrakizay miandry antsika rapitso, dia mandraisa fanapa-kevitra tsara mifanaraka amin'ny ara-panahy. Amen. Manasana hitsangana dia hisaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany a. Ankasitraova isan'izay nasaina ianao a nitarihan'ny fanamasina ary tonga soa eto amin'ity fotoana ity a. Misaora azy ankoa ny amin'ny teny, sakafo ny vavanao dia mankasitrahany fonao manontolo, ampiasao ny voambolana mahazatra anao mba hahafahanao mankasitraka sy misaotra an'Andriamanitra. Misaora azy fa mbola nomena tombonandro ianao velonaina nandreny fampahirezana androany. Misaora azy fa misy fanantenana momba ny fiainanao, misy fanantenana feno famirapiratana ho an'ny noavinao,
ao ambadiky ny sitrapon'Andriamanitra ireo sono alala misaora azy misaora fa mbola misy mpanompo ajoron'Andriamanitra hoe tampahery manome sakafo atsika isan'andro eto ny tompo misaora fa mbola misy toerana afatsika miara mivavaka momba ny tokantrano mankasitran'Andriamanitra fa misy zavatra tsara be miandro ny tokantranonao rapitso mba sy tsikitsika eny mitavanao io moa azafady indrindra re fa misy zavatra tsara afaka hitranga rapitso raha manaiky anao iova zao ao fisaoranao afaofao dia mifaly tsy azonao le lesona raha vao tsy mifaly ianao zany satria heverinao fa mety mitohana eo amin'le andro any tsy mitohana zany io mandroso io saotra raha eo mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tsy ny zavatra takatry ny saina ihany no isaorana ianao fa ela ianao no nampianatra anay fa amin'ny tsy takatry ny sainay dia mankasitraka anao zay amin'izay tsy tiana ihany koa dia tianao zay isaotranao satria rehefa mitantana sy mitondra ary mitarika anay ianao dia tsy maintsy tsara fefara ny fiainanay misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny tokantrano zay tonga eto tonga zay mitondra ny fomba nanabeazana anay tany amin'izay nahadiso anay mba ho itsina ho averina arak'ile fahamarinan'ny teninao zay mitondra fiainana misaotra Jesosy fa ho an'izay maniry fahasambarana tonga eto dia misy fahasambarana ao amin'ny teninao rehefa mankato ny sitraponao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo amen tononona amin'anaran'i Jesosy sitrana ny tokantranonao mitsangana ny tokantranonao miadana ny tokantranonao milamina ny tokantranonao milamy ianao ny anaran'i Jesosy ianao tsara lesina teo aoka ianao karazana olona aoka ianao ho karazana olona mora alamina aoka ianao ho karazana olona alamina meloha ny andaminana anao zany koa mbola master class misy foana ny dingana reto misy fotoana ianao alamina vao milamina misy fotoana indray ianao milamina vao efa milamina ianao zay vao alamina zany hoe tena efa mety mainy loaka dia fumé zany ny loaka saucisse fumé mahita hirika ianao mba tsy sorena zay nge le ady reto sao dia verinao fa dia mampitsiky tao ty zavatra lalovany ty eo amin'ilay tsy mampitsiky mihitsy ny tiany Jesosy ianao hitodika any aminy dia hitsiky mijery azy satria misy raison eo dia hitanareo le mizatra hoe mba manaiky na dia zavatra tsy tiana aza tonga soa atao amin'ny sekoly ianao fa zany no tena anisan'ny formation tena wow hoe misy zavatra tsy tianao lalovanao atrehanao dia ozy Andriamanitra hoe manaiky fotsiny dia mangina dia misaotra satria raha vao zatra ianao ny tianao foana dia tsy makany an-danitra mafy be zany teny zany fa aloha mena zavatra mafimafy aloha mandeha mody raha vao zatra zavatra tianao ianao dia tsy makany an-danitra fa raha vao mahay ianao manazatra ny tenanao hoe tia misy zavatra tsy tiako tia misy zavatra tiako nefa ozy Jesosy hoe tsy tiany dia satria tsy tiany Jesosy io dia aleoko tsy manao an'ilay satria tsy tiany Jesosy io alleloia hitahanao ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy mahita ny fitehirizan'Andriamanitra antsika tsirairay avy mahita ny fitombonao anatin'ny fandrosoanao lalina anao ny sitrapon'Andriamanitra ary mahita fa hifankahita amin'ny fankasitran'Andriamanitra ianao mahita ny fanontronan'Andriamanitra miasa saina hiasa mihoatra noho izay inonao sy ny takatry ny sainao sy ny takatry ny faniriana hosamborona mahita surprise tsara eo amin'ny fiainatokantranon'izay manaiky andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra manomboka androany maraina ka hiantso sy hisarika ny fanotronan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izay olo zay ianao zany amin'ny ara-maheran'i Jesosy mahita an'izay fiadanan'izay tsy hoe androany maraina ihany fa ho voatahiry ary ianao mihitsy le mahay mamoaka fiadanana ao atokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zalao ny fahasoavana ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra